Amin'ny fifina lehibe no androsoana atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miditra indray ao amin'ny zao fandarana izao a, ho antsika rehetra mikasika ny amin'izany atao hoe gadona ny ady lehibe farany a, tsisy aresany rosia izany, tsy zay mihitsy moa izany no tenin'androany a. Fa le miarabantsika rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandarana ny amin'ny tian'io ity moa zany itsika dia ilaza ny amin'ny hoe migadona ny ady lehibe farany a. Ina ny antony tonga ny ambassadeur Ziadia, ambassadeur Union Samy teny azay a, ary fantatro fa tena maningilany tsofina daholo nareo iteny hoe ahoana moa ny asainao amin'ny teny zany a, ary de vao miary tena manamafy hoe miomana fa hipoka aminao zany zay. Ary rehefa midona aminao a de sao de mba tratran'le tena hoe médecin après la mort, zany hoe efa tratra ianao vao tonga saina de ny mbola tsy migadona eo ampelantananao ny fahatongavany zavatra tsy maintsy hisy eo aminao a, de maiza mihaino zatra teneniko zao arany. Avy atrantsika de ambala avy hatrany mahitsy be hoe maninona ny molaza fa tonga ny farany a, de tsotra kely a, io Russie manao ny ataon'io a, ny atao hoe efa miditra ny andro farany zao. Tsindriko mafy ndre mandeha, io Russie efa manao ny ataon'io a, io ady Ukraine io de no efa fiandohany hoe manomboka ny ady eo amin'izao tontolo zao, ary mimany ianao hiatrika an'izany, ary tsy misy aresan'ny Russie zany nareo novinovina. Andeha daholo amin'izay ny fanazavana fa eno tsara ary. Voalohany indrindra aloha de ny zatra ho resany eto de ilay tompony hery, ilay tsy hainareo tsy fantatrinareo, ary tsy hainareo hatrany amin'ny anarany ary tsy fantatrareo hatrany amin'ny momba azy, fa ilay tompony hery sy ny fahefana no efa nandefa teny fahamantarana hitan'ny masonareo fa tsy norarahinareo. Ilay tompony teny sy ny tompony aina sy ny fanahy sy ny hery rehetrarehetra, na ny tamaso ny tsy tamaso, efa nanome ny fahamantarana anareo fa nambanianareo ary tena nataonareo tsinitsinina, ary zo lazainay mihitsy ny hoe niviravainareo zay ny tenenina, nefa ny marina ny teny. Zay tompony teny zay ilay tompony atao hoe soratra masina anjiosy, zay miomany ianao fa tsy mety ho tanteraka zay ny tenenina, na mety aminao na tsy mety aminao, na mahafaly anao na tsy mahafaly anao a, de tena miteny anao mihitsy ny fa tsy maintsy ho tanteraka zay teneniny a, menoany aloha ny fanaporofony ianao, menoa ny fanaporofona zany a. Zay no itenenako anao hoe tsy maintsy ho tonga aminao io na tianao na tsy tianao, ary tena confirmation 100% teniny zany ambassadeur Union Ziadia zany, à 100% de garantie, ary ozy le sans bavure mihitsy, sans bavure. Eny hoe arany fanazavana zay tompony zao teny sy fampianarana sy fanazavana zao hoe hiatra aminareo ambonin'ny tany ty teny ity, ary tonga zany fotoana zany. Ny zanak'Isy reny no hitondrasako ny tantara hoe hitanareo tsara naninona ny Amerikanina sy ny Frantsay ary ny Alemaina sy ny Anglisy no ny arany rotsaka ny ambony ny Amerika ny Israelianina tamin'izy hotifiry ny Iranianina teo, ary tena notifiry ny Iranianina izy fa tsy nisangana zareo, fa niezaka mafy daholo ny Amerikanina sy ny Frantsay ary ny Anglisy, ny Alemaina niaraka ny ambony an'zareo, satria naninona zay lazaiko tamina hoe misy tompony ty tany ty, lay tompony ty tany ty no namoaka baiko hoe ambeny io Israelianina io. Zay le ho ampianariko anao nanomboka tany io teny io nefa niatra, ary mbola le teniny koa ny no milaza hoe miomany ianareo fa hitaloza am'izay nareo olombelona, ary tsy misangy io teny io. Zay aloha nyetombotsika anazy. Ojerevantsika daholo ny tenin'io Andriamanitra raito hoe Yahva ino hoe dada malala Yahva ao anatin'ny soratra masina, fa le soratra masina tsy tianareo fa no mandrafitra ny tantaranareo olombelona, ary zay no natongavany ambassadeur Union Ziadia ity aminareo, iteny ny fiafaranao, iteny ny fanampitenanjoanao,
ary ho tonga senao iainao zao teny marina sy afatra omenanao zao. Ary raha mety miaina anao fa saingy tsy fantatra aloha na iainanao tsy fa ny endra mahita ny loza de mihery le dala kosa ny mandroso kavo. Amaky teny atsika ao anatin'ny soratra masina ny fahatanterahany zany tena zany hoe manina ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy sy ny Alemaina niara-niaro an'ny Israel. Ny tena marina voadidy izy ary nandidy azy de zao maniraka anazy ao. Ny nandidy an'ireo de za hitanareo ny rahana teny aminareo zao ary tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena Amerikanina Joe Biden. Tsy mahafantatra an'izany le chancelier Allemagne Olaf Scholz. Tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron. Ary tsy mahafantatra an'izany lay premier ministre izy moa Anglisy sy ny mpanjaka Anglisy. Fa nefa de mandeha anaraka ny teny zay nambary izy hoe ataonareo ty. Fa tsy misy mahafantatra hoe misy mibaiko izy. Ary mibaiko n'ilay mibaiko azy tsy azo tovirana mihitsy ny eny fa na ianao koa aza tsy afaka manohitra an'izao teneniko izao ianao. Na iza. Fa olombelona ihany anao ka tady ity fa noforonina de noho ny teny ilay namorona anao fa tsy afaka nikofoka mihitsy na président Amerikanina fa tsy maintsy nanaraka ny tenylay tompony zao teny zao. Tsy maintsy nanaraka ny tenylay tompony zao fanambarana zao. Tsy nafantatra ihany koa ny filoham-pirenena Frantsay, ohatr'izany koa ny Alemaina, ohatr'izany koa ny Anglisy. Tsy izy mety niaraka tam'zany. Fa de niaro azy fotsiny Israelianina. Fa nanina tsy navelona ny darona teo reo. Fa ina ny antony tsy maintsy niazaka zana ny daroana ny izy moa, ny Israelianina. Nefa be dia be ny firenena mba mamparely tsy arovana. Satria maninona? Ary maninona tsy mba niazaka zana ny arovana ny Ukraine. Nefa ny Ukrainianina zay efa mitarainy efa firy taona hoe mba meo fitaovam-piadiana zay. Naninona tsy narovana izy? Fa maninona ary niazakazaka nakany Israel nefa niaro Israelianina? Zay tsy niady raha tsy voaingana kely teo gama zay vao nisy ray volana latsaka zay. Zany no niazaka zany. Fa maninona tsy maniazaka zany ilay Ukrainiana efa maty daroka ny bomba nataon'ny Rosianina? Inona ny antony zany? Minanao ny valiteny satria tonga niady lehibe farany sarotra aminareo niaro Ukraine zany. Ary tena lazaiko mihitsy ny hoe adalany zay mitsofo koa. Da ho antsika ry amaky ny teny hojerevantsika voalohany indrindra zany ny tenin'Andriamanitra aloha ao amin'ny hoe naninona zany nina moa ny tanteraka ty teniny mandeha ty ary maninona no manizigiza ny ambassadeur-ny Osasiadiava migady ny eto ambonin'ny tany niady lehibe fahatelo tsisy masaha manakana ary tsy ho voasakana ary tsy hisy hery afaka manakana. Miditra izy ary tena tsisy masakana intsony. Tsy misy hery na fahefana na iza afaka mampijanona ny intsony. Tadidio tsara ny tenin'ny ambassadeur-ny Osasiadia zay manao sini ankehitriny ilay naniraka azy, ilay ayavaseho soa, ilay tsy tianareo ary sady tsy fantatrareo nefa tsy te lala koa nareo fa manao sini zany naniraka azy zany hoe miomany ianao fa hiatra io na mety aminao na tsy mety aminao. Ary zao fanambarana zao zay tadidio tsara fa efa tany amin'ny 2003 nisy an'izao filazana izao ny amin'ny zatra ho ataon'ny Russie io. Ary ho an'ny eto Madagasikara manokana moa dia efa nahaino an'izany histoire efa hatramin'ny ela ny teto Madagasikara. Ny firenena malagasy efa nahaino zao histoire zao efa hatramin'ny ela fa ianareo aty ampitan-dranomasina tsy mba nahaino an'izany. Ary zany no hampandrenesina anareo an'ilay tantara hoe ity le sary efa niseho ary dia ho ampahafantaranareo maiza miaino fa manjoatra ny tokantranonao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny asanao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny vinao privénao mihitsy ty teniko ty satria miatra ny farany, tonga ny farany. Ovaketsikara ny manomboka amin'ny tantaran'ny Israelianina eo ny angaitsika anazy. Ny tantaran'ny Israelianina, ny zavatra nanjon'ny Israelianina zany ka natonga ireo Israelianina reo ambenana mandraka androany. Izay mihitsy mantsy tiako taritiny hoe inona moa ny antony tokony ambenana anazy? Raha misary dia firenena miteraka problème izy.
ka inona no tokony hiambenana anazy? Maninona tsy mba le palestiniana no narovana raha misary anankiray satria efa misy olona efa 33 000 angamana izy raha misy any olona efa maty. Tsy zany ve ny tokony arovana par rapport amin'ilay israeliana zay teo hoe misy 1200 angamba maty ny sivila? Fa nataontsika hoe mba maso tsy miangatra ohatsiny e. Rehefa mba samy feno 1200 na 1500 na 2000 dia tokony najanona le ady satria hoe fa mba samy maty sany olona zay. Raha miresaka fandinina tsotra, satria le mamono olona tsy mety, fa maninona rehefa palestiniana ny vonoana dia mety, fa rehefa israeliana dia tsy andeha nitsangana ny aro daholo fa ny tena mipetraka. Ary maninona ny ukrainiana zay misy midariko andro manalina taria tsy mba nivonjena hatramin'izay, fa ny israeliana zay tsy de maninona akoriny nohatra andeha niazaka zanany novonjena mafy mihitsiny ary natahorana ny hoe sao dia misy mamono any reto, fa maninona? Mamaly anao ary valy teny omenanao koa le hoe ka dia miomana koa fa tsy maintsy hamely anao ny rosianina. Ianao le tsy te an'izany mihitsy ny miomana fa ianao no tratra an'izany. Hoe naninona ny zanak'Israely ary no tratra zao olana zao ka voatery tsy maintsy ambenina hatramin'ny farany izy a? Ny olana voalohany dia reo zanak'Israely rehefa nimenina ny lalàn'Andriamanitra tamin'izany fotoana menana azy natokana ho azy ireo dia nididy fotsiny lalàna Mose dia tsy narahany dia tezitra io Andriamanitra io ka namely anazy amin'izay hoe rehefa tsy tandremanareo teniko io dia ho asiko nareo. Zay zany le hojerentsika io. Inona atao le nanjoana azy? Aleoloha raha antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny boky amin'ny Levitikosy toko 220 dia ny 7:10 sy ny 10:10. Levitikosy vaketsika rehetrarehetra. Somary oziny hoe mamaky baiboly ka le baiboly mihitsy ny anaporofoko aminao hoe tsy afaka miala amin'io ianao. Ary ity le Andriamanitra marina mandidy ny lalàna an'ity tany ity. Tsindriko aminao zay, ity le Andriamanitra marina mandidy ny lalàna tsy maintsy miseho amin'ity tany ity ary tsisy afaka mamaly anazy zany. Adaladalao tsy tena araka anazy. Zay le Andriamanitra marina tsy tia fahotana. Levitikosy toko 220 ovakitsika manomboka amin'ny andininy 7:10 sy ny 5:10 aloha voalohany indrindra. Lotserikely le tentsika aloha zafady indrindra. Levitikosy toko 220 andininy 7:10 vaketsika aloha. Ao afaka miseho amin'izay ny sary a. Fa raha tsy miheno akosa ianareo ka tsy mankatao ireo didy rehetra ireo, ary amaivonareo ny didiko na alana ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Eo zany dia nametraka teny mihitsy ny Andriamanitra hoe raha ivadianareo ny teniko ary raha tsy mitandrana ny fanekeko nareo ary manohitra an'izay teneniko rehetra rehetra nareo dia izao amin'izay ary nataoko aminareo. Ianao amin'izay ngeny andininy fa raika amin'ny 30 angambany izy no fijevantsika ny toyny. Andiny fa raika amin'ny 30 ary ka hatrany amin'ny andiny fa 7:30 hoe ity ny toyny be dia be izy ary ho ravako ny tanànanareo. Fa tena rava io Jerosalema io, tena mpiteny mpanjaka ny Asiriana, ny Babiloniana sy ny maro samihafa. Ary ataoko lao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko ny anitrareo ka ankasitrahana, ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa. Ka ity mihitsy le ho resantsika ity hoe tena no ahelin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa izy ary anatsoaka sabatra ho entiko manenjika anareo, ary ny tanareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho rava.
io zany le Andriamanitra nefa nanomboka ny teny tamin'ny Israely anina. Eo anao fa tokony tonga saina hoe nga efa trano le tata, efa trano le tata. Hatrany ino ny aingy io resaka io. De norohan'Andriamanitra tokoa raha ny zanak'Israely. Fa ho aratsika aloha ny teny rehetrarehetra mikasika any am'izay a. Ndraindray tsika aloha jeriny toy ny tantara foana satria misy tantara tsy maintsy aratsika mihitsy aloha am'izao rehetrarehetra zao hoe zao daholo ny zahatra nitranga tamin'ireo ina moa tamin'ireo tamin'ny zahatra ny soto amin'ny zanak'Israely zany tamin'izay fotoan'izay de reto daholo ny zahatra hoe hameliny ny zanak'Israely ho vakentsika eo amin'ny Jeremia indray toko 5:20. Jeremia toko 5:20 vakitsika indray zay ho voninahitr'Andriamanitra. Jeremia toko 5:20 andininy 7 vonoko andininy 7 ka hatramin'ny faraka 20 jerevantsika hoe nanomboka ary lay loza. Jeremia toko 5:20 manomboka ny andininy 7 no vakitsika. Hatramin'ny taona 7 nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka mandrakany Roany de mandritry ny 20 taona izao no natongavany teniny hiava tamiko. Ary nolazaiko taminareo eny ny fomariana koa ka nilaza fa tsisy ny ainareo. Eo zany le hoe Andriamanitra mandeha fafatra tamin'ny zanak'Israely fa tsy nety ny ainy mihitsy ny Israely anina. De ohatra nareo olombelona tsisy mety miaino an'le fahamarinany teny. Tena mitovy ihany nareo na de efa eo ambavanareo raha ny loza de mbola tsisy tena fa taitra fa mbola samy mbola mizezizezy tamin'ny lalakalenareo nareo. Ataovy ihany arany. Hiavana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Efa fomba n'Andriamanitra mandeha fampitoro teny sy mpilaza teny tahaka an'izao taona ziadia zao zay mamarana ny tantaranareo to ambonin'ny tany. Ny fomarena koa izy ka naniraka nefa tsy nety ny ainareo a nanangilana tsofina ny ainy ka nanao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy nareo ary samy miala amin'ny ratsy fanaonareo ka de onina ny amin'ny tany zay nomeny ava Andriamanitra nareo sy nrazonareo hatramin'izay komandrak'izay sy ny maro samihafa zany. Andininy 7 de nefa de tsy nety ny aino amihitsy nareo hiava mba hampatezerinareo tamin'ny asan'ny tanareo a mba hahitanareo loza. Tsy nety ny aino mihitsy le Israely anina. Ohatra nareo olombelona tsy mety miaino am'izao io mihitsy tsy mivaky loza tsy miraharaha mihitsy hoe tsy mivaky loha am'izany zay mimana fa tonga aminao mihitsy tsy mety hivakinao loha am'izay. Andininy 9 koa izao no lazay ny ava tompony maro noho ny tsy nenonareo ny teniko satria nareo tsy nihaino ny teniko ozy izy. De indro ampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara zay ran'le zava-doza nampanalain'Andriamanitra am'izay ny fihena veny avaratra zay hojerevantsika hoe fa ahoana ny fefandehany ty tantara ty fa eto zany de hoe indro nilatsaka ny loza ho any zanak'Israely ary ho voaroaka izy ala amin'ny taniny. Indro ampandalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna mpanompo koa iava ary ho entiko amely anty tany ty sy ny poniny eto mba amin'reto firenena manodidina rehetra ireto izy. Ary ho aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitratitra sady ho rava mandrak'izay. Io nefa tanterahany tenin'Andriamanitra tary amin'ny bokyny Levitikos teo zany. Ary atrahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpapakatra sy ny feon'ny ampakarina de ny feon'ny vaty fiksombary ary ny fahazavany jiro ary ity tany rehetra ity de ho foana sy olonao ary ireto firenena rehetra de ataoko manompo ny mpanjaka amin'ny Babilôna 70 taona. Zay a le atezerin'Andriamanitra fa nomboka ny latsaka. Tanteraka vely izy valiny diory izy niatra tamin'ny ino moa tamin'ny zanak'Israely zay loza be matsiraviny eo a. Andao ke vakitsika am'izay ny tenin'Andriamanitra mbola votoany zany tantara rehetrarehetra zany a de ho jerevantsika am'izay ny eo amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:20 andininy fa 5 sy ny fahenina nitatsika ny hoe ny ino moa ny mpanjaka Asiriana namely an'zareo Babilôniana namely an'zareo Israeliana zafady a. Ho vakitsika zay tena nanomboka tany am'zareo Asiriana namely anazy a de ny Babilôniana de ny Mediana sy ny Persiana samy namely ny zanak'Israely. Io zao le bokyny Jeremia ny teny io izy io. De ndao avakitsika le mpanjaka faharoa toko 7:20 andininy 5 sy ny fahenina.
Mpanjaka faharoa toko fafito ambin'ny folo a andiny fahadimy sy ny fahenina andiny fahadimy sy ny fahenina hoe nameliny zanak'Israely tokoa ara ny hafafirenena dia nanomboka tamin'ny mpanjaka ny Asiriana. Mpanjaka faharoa 17:5-6 hitatsika ao anatin'io teny io. Dia niakatra ary ny mpanjaka ny Asiria ka nanenika ny tany ary niakatra tany Samaria izy ka nanao fahirano azy 3 taona. Ity Samaria teo zany kapitalin'ny Israela tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'ny Hosia no nahafahan'ny mpanjaka ny Asiria tamin'ny Samaria dia nentiny ho baby tany Asiria ny Israely ka namponeny tao ala sy tao amoron'ny abora Gozana zany ary teny amin'ny tanànany Medianina. Io zany dia teny milaza mihitsy hoe tanteraka tamin'ny Israeliana ny famelezana anazy. Dia tao aorianan'io moa nitsy ny Medianina sy ny Persianina, ny Babilonianina zany. Io fa voalazan'ny soratra masina teo nanafika izy a. Dia sy ny maro samihafa. Andao pitsika farany zay teny zeo bokony mpanjaka foriny faharoa toko 7:20 andiny 7 sy ny 1:20. Mpanjaka faharoa toko 7:20 amafiziko tsara aminareo zay a mo fantatreo mihitsy fa tanteraka ange ny teny 7:20 eo amin'ny andiny 7 nga manomboka vakitsika. Mpanjaka faharoa toko 7:20 andiny 7 sy ny 7:20 teo zany nanomboka nameliny Israelianina ny firenena rehetrarehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe hoenjehako amin'ny sabatra nareo. Dia io izy io ary nanomboka teo dia nielina nerana zao tontolo zao ny Israeliana hoe hoaheliko manerana zao tontolo zao any nareo. Io izy io ary no tapitra ny 3 taona dia afaka ireo ny tanàna. Dia tamin'ny taonana fahina nanjakan'ny Ezekia izay taona fahasivy nanjakan'ny Hosia mpanjakan'ny Israely no nahafahana ny Samaria. Ary ny mpanjaka ny Asiria dia nitondra ny Israely ho babo tany Asiria ka nametraka azy tao ala sy teo amoron'ny abora hoy ny Gozana ary teny amin'ny tanànany Medianina. Eo zany nanomboka ny paritaka amin'izay ny zanak'Israely tratra ny fahirano misesy tany dia nielina nerana azy tontolo izao ny Israely nanomboka tamin'izao fotoana izany. Izany fotoana izany dia tany nanomboka tany amin'ny taona moins 720 tany ho any zany. No nanomboany zany olana ny paritany zanak'Israely maneran-tany satria afaka neny Asiriana dia niditra indray ny Babiloniana tamin'ny andro Nebokadnezara mpanjaka. Ho an'izay mahita tany dia mahay izany nareo. Eo niditra Nebokadnezara mpanjaka namono Israeliana dia niditra indray avy teo ny Medianina sy ny Persianina dia niditra ny Grika dia niditra ny Romanina dia niditra avy hatrany amin'ny tateoriana moa dia nisy nataon'ny Hitler tena maty volo taoro zareo Israeliana. Tamin'ny andro Hitler hitatsika tsara 6 millions isy anzy efa maty. Famonona natao an'ireo jiosy ireo. Ary ny farany dia isa hitatsika eo izy ny farany amely anazy fa ty tsy maintsy misy mamono ireo hatramin'ny farany. Reo Israelianareo efa vozina tsy maintsy vonono ireo ka eo amin'izay sary izay mihitsy tsy maintsy misy miaro anazy mba hatongavany amin'izay satria raha tsy misy miaro anazy dia horitra io Israeliana io. Dia izay tsy maintsy erovana anazy hoe ambeny io Israeliana io. Izay no tonga ny Amerikanina miambina anazy satria miambina le amely anazy farany. Hoy izy ny voalaza amelan'ny Israeliana sy amelan'izao tontolo izao. Dia tanao tsara zany fa raha misy tsy maintsy miambina ny Amerikana, misy miambina ny Israeliana, ny miambina ny Israeliana dia tsy avy ny Amerikana. Dia tsy maintsy misy fandonaminy zany dikan'izay ary ny fandonaminy dia ilay tsy maintsy amely anazy. Ka mandra-piavin'ilay amely anazy dia tsy maintsy arovana izy aloha sao dia lany ritra ao. Tsy haiko na araka anareo ilay teny na tsy araka anareo fa efa somary lasa loha kely ny teniko fa izany io tantara io. Eo ambeno izy satria tsy maintsy miandra ilay amely anazy amin'ny farany izy. Satria efa lasa daholo ny amely anazy teo. Mbola lava be nisy toary izy misy resaka biby mbola ampianarina antsika hoe ilay biby avy eo anatin'ny ranomasina izay manana tandroka fito ino moa tandroka 17. Mbola ho avy izay. Fa ny tantara rehefa marina no efa lazavaina amintsika hoe tsy maintsy tanteraka io na tianao na sy tianao. Ary izay zao ampianarina antsika eto an-tokantrano hoe mahay zany miaino sy mandray. Fa tsy maintsy tonga ny ady lehibe farany izy efa mandeha io.
efa mandeha le izy fa tsy ho tapaka intsony ary tsy azo tapany intsony, tsy misy herina fahefana ampitany ty mazo manala an'io na manaisotra an'io na mampijanona an'io, fa zay mikitika an'io mampijanona an'io no potika sy horava izy. Zay mikitikitika an'io na iza na izy na hery avy aiza na fahefana avy aiza no potika sy rava. Zany le dada mahery indrindra iavanao anaran'ilay naniraka an'izay adiady tonga ty aminareo ety. Tsy azo sangina ny teny etoneto, tsy tenin'olombelona ny teny eto fa tenin'Andriamanitra mahery, ary lay mitondra ny teniny lay tsy azo sangina. Fa marina ny teny fototra zany ho voninahitry dada iavazy eo soa. Ary tsaroa fa tena fitiavana lehibe famonjeny ity. Loatsykely toy izay ela ny teny hoe inona raha no nitranga rehefa tanteraka zany teny zany rehefa voaroaka zareo, satria dia niditra ny Babiloniana dia nandroaka anazy, nanao sesitany sy ny karazany dia niditra daholo ny rehetrarehetra farany mparitaka maneran-tany satria niditra ny Grika, niditra ny Romanina, dia niparitaka manerana zao tontolo zao ny Israeliana dia tonga ny eran-tany, tonga hatrany amin'ny faritra avaratra zao tontolo zao, tonga hatrany amin'ireo Occident rehetrarehetra reo niparitaka ary zareo. Zay rehefa niparitaka ary zareo dia haitsika tsara moa fa ny soatra masina dia manamarina mihitsy fa niparitaka izy, satria ny soatra masina indray no niteny amin'izay hoe avy ireno ary reo naparitaka nareo reo. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io dia niparitaka ny zanak'Israely tena voan'ny sesitany manerana zao tontolo zao izy. Porofon'izany hitanareo tsara misy jiosy any Fransa, misy jiosy any Amerika, misy jiosy daholo ny fahatrany Ukraine any ary misy jiosy, any Rosia misy jiosy, saika misy jiosy daholo manerana zao tontolo zao ary iny le vokatry ny sesitany nazo anazy dia niparitaka ary zareo noho ny amin'le zava-doza nitranga teo amin'ny tany ny jiosy. Ary rehefa niparitaka ary zareo dia ny zavatra nitranga amin'izay taorinany zany nivoaka ny tenin'io Andriamanitra io hoe ianareo rehetrarehetra zay nanaparitaka an'ireo jiosy ireo avy reninareo amin'ny taniny izy, ary rehefa averinareo amin'ny taniny kosany izy dia ambeny tahaka ny fiambina ondry kely dia fiambesina ny ondry zany. Hitareo zany reny ondry reny fa rehefa misy mpiambina dia arovana tsy ho an'ny ambody, arovana tsy ho azo ny fahavalo, ho arovana tsy hoe misy mamono fa tsy maintsy miambina eo ny tompony, fa zay natao hoe miambina ondry. Izy ireo man tsy mora misy mamono reny, ho an'ny biby izy an'izy malefaka kely dia mora maty izy dia tsy maintsy ambehana zany le ondry. Dia hozy ho Andriamanitra marina sy mahery io zay tsy azonao divirana ny teniny hoe tsy mahafantatra an'izao Joe Biden président américain, tsy mahafantatra an'izao Emmanuel Macron président frantsay, tsy mahafantatra an'izao lay prime ministre Allemagne, ary tsy mahafantatra an'izao ny prime ministre anglisy hoe ambeny io, fa nefa n'izy liambina. Zany le Andriamanitra tompony teny sy tompony ainao sy tompony zao tontolo zao, rehefa miteny izy dia tsy misy mahazo mamaly zany. Tsy maintsy manaiky daholo nareo fa olombelona ihany nareo ne tady teo fa olombelona ianao, olombelona kely ianao fa tady teo, misy mpamorona anao. Aza miteny hoe ahoana moa ianao manana fahaisana miteny ohatran'izao, mbola ho hainao zany aoriana kely fa mbola tsy androany tsy am'rapitso, fa ho hainao amin'izay izy le miteny aminao sy miresaka aminao. Fa fantaro ny hery sy ny fahefana mandeha makany aminao any hoe aza mikitikitika an'izao hatsarana izao fa zaranao aza mahaino an'izao fitiavana be omenanao zao. Zao fa kitsikara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraka amin'ny telopolo dia manaoko amin'ny andininy fahafolo ny vakitsika zany. Jeremia 31:10 ho vakitsika. Nanangena aloha mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra dia vakitsika dia hitanareo tsara ny fahatanteran'ilay teny dia ho tsara ty teny ty. Raha mba maheno an'izao filoham-pirenena Amerikanina tonga saina izy, raha mba maheno an'izao filoham-pirenena frantsay mba mety ho tonga saina izy. Eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra, eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra fa ny tantarany nareo sy ny mandravitra ny fiafaranareo zao tany teneniko eto zao hoe tsy misy ninona azo nareo atao tsony fa olombelona ho anareo, namboarina, vovoky nareo, mety levona. Fa zao teneniko aminareo zao tsy levona mandrak'izay zao. Izy io miantry io arako. Eny io arany teny. Jeremia 31:10.
miaino ny teny ny avay ianareo jentilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany. Izany ka ataovy hoe izay nampihely ny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandriondry ny ondriny. Hoe ianareo zay nampihely ny Israely reo zay nandefazy ny mparitaka manerana azy atao zao ny amin'ny famelezana rehetrarehetra anazy tao, hoe namely azy daholo ny rehetrarehetra any ka lasa ny mparitaka izy ny farany. De zao avereninareo ianareo zay nampihely anazy io, avereninareo izy ary angony zay le hoe zay nampihely azy no manangona azy indray sady mitandrina azy tahaka ny fitandriny mpiandry ondry ny ondry, angony izy de avereno amin'ny taniny zany. Ary rehefa tavaverina eo amin'ny taniny izy de ambeny tahaka ny fitandriny mpiandry ondry ny ondriny. Iza ny Andriamanitra amin'ny teny ohatran'izany ka tanteraka ny teniny. Fa nefa zany teny zany de tany amin'ny taona -5 sany misy zany teny zany. Tany amin'ny taona -500 talohan'ny Lazero no misy zany teny zany. Fa tanteraka izy ankehitriny hitantsika vao tamin'ny ray volana taona natanteran'le teny. Ny nierovan'ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, ny Rosia, ny Israelianina farany teo niarana hitinareo. Lazao fa zatra kisangisangy zany na kisarisary zany. Niarana hita ankehitrika 99% ny fiarovana nataony Israelianina ny andro firenena ngeda be efatra reo, ny fiarovan'ny Israelianina tsy ho tratra ny bomba narefan'ny Iranianina. Fiza naniraka anazy efadareo iambana ny Israelianina. Iza no naniraka ny président Joe Biden, iza naniraka ny président Emmanuel Macron, iza naniraka le chancelier allemand, ary iza naniraka an'ilay ino mo le premier ministre Anglisy naniraka azy hiaro an'ny Israelianina. Fa inona nga io prala nga reo mpianakavy. Fa maninona nanino reo no nandeha niambana sy niaro. Io vandavandro eo nolona io ny tenyle mahery, io ny vandavandro hitanareo io ny tenylay tompony ty tany ty, ny tompony fahefana am'ty tany ty, ary tsy misy Andriamanitra mahazo miady aminy fa potika izay miady aminy. Io ny teniny io, iarahantsika mahita ny teniny io. Hoe ambeny io tahaka ny fiambina ondry ny ondry, tahaka ny mpiandry ondry miambina ny ondry, de aokatran'izany ny ambenanareo ny Israelianina. Fa tsy conscient président Joe Biden, tsy conscient président Macron, tsy conscient le premier ministre Anglisy, tsy conscient le chancelier allemand. Mbola fisaoratra mahita an'izao sary mandeha zao nefany ianareo mataitra ve mba tonga sena ve hoe ino ny ty miseho ty. Zao nolazaina aminareo hoe tonga ny fahatanterahany teny. Io ny Andriamanitra mibaiko an'izao tontolo zao. Ilay ny tenako anao hoe mba maiza miain'ny teniny. Fa io le tsy tia fahotana ary tsy manaky mimpanota zany makany aminy. Hoe ohatra lasa toroteny ka izy tenin'Andriamanitra tsy maintsy miditra kely mba hanome saina anao hoe mba maiza miaino an'izao famonjeny zao am'izay manomboka androany. Fa olombelona ny foronina ihany ianao fa tsy tompony ty tany ty, tsisy tompony ty nareo ny nandray. Fa ny tompon'ilay mandidy, io ny tompony zao. Ndroany le Israelianina tsy afaka namaly fa ndroany izy de namely daholo ny fahavalo. Rehefa avereo izy hoe avereny io de ambeny tahaka ny fiambina ondry. Aitsika tsara rehefa fa zany Israelianina zany ngeka tena mpahitaka manerana tany. Ary azo lazaina mihitsy hoe sangany amin'ny fahaizana manerana tany. De nasiana naverina rehefa avy eo, niverina izy tamin'ny taona 1822 ary naverina tamin'ny alan'ny roaplanina sy ny sambo ry zareo. Nanomboka tamin'ny taona 1822 izy naverina tamin'ny taniny ary ny zavatra nahafinaritra tamin'izany de lasa nahazo ny falefan'ny tenany izy. Ary ny Société des Nations namerina azy na le hoe SDN, Société des Nations, izay niova hoe ONU ankehitriny na hoe Organisation des Nations Unies.
Zany no namerina ny Israelianina tamin'ny taniny, ary ny lohalarana tamin'izany ny Amerikanina sy ny Frantsay mihitsy. Ny Amerikanina sy ny Frantsay dia ny Anglisy, ary namerina koa ny Alemaina mba nanarakaraka tao ihany taty aoriana. Atria tratran'ilay tenin'Andriamanitra daholo averenao amin'ny taniny io. Ny Alemaina moa tsy afaka nanao ihany satria zareo raha mbola namono ihany taty aoriana, mbola nanao abibiana ihany koa zareo tany aloha tany. Zava misy dôlodôsa fa tsy moa tsy hiditra lalina mihitsy ny tena marina mizaka an'izao tamin'izao fa tena namono zany ireo tena izy ary voaterina merina rehefa avy eo. Ka noho ny izy voaterina merina izay indrindra no nahatonga an'zareo hoe miambina azy. Ka rehefa tao anatin'ny tarika ny Amerikanina moka izy ny lehibe rehetrarehetra dia niambina daholo amin'izay na Amerikanina na Frantsay na Alemaina na Anglisy tsy zetra taritarika niaraka tao. Samy niara-niambina ny Israelianina daholo farany teo. Lazao raha tsy tanteraka zany teny zany. Zay ny valianao voalohany ilay miteny hoe aiza ny mahaposibla ilay hoe Rosianina hono no tsisy maresy. Zay aloha valio. Ary raha naherina tokony sakananao zany teny zany tsy handeha. Reo filoam-pirenena ngeda-be reo nefa tsy nasakany an'ilay teny fa izy koa raha tsy mahala hoe voabaiko ane fa misy ny baiko. Ary le mibaiko ny lohanareo dia zao naniraka zao. Alay naniraka no mibaiko ny lohanareo olombelona fa nareo tsy mahay. Zany no tonga na miteny hoe mba maiza mihainao zao teny zao aza be famalina. Aza be famalina fa maiza miaina. Fa na ny manam-pahaizana raha tsy tonga saina tamin'izao teny zao nefa izy miatra e. Ny mpandinika rehetrarehetra mba mitady hevitra fa ahoana fa izy miatra e. Ary samy gaga daholo hoe manino ny Israelianina no rovana nefa ny Ukrainiana ry tsy mba rovana. Nefa raha ny be ny maty ary ny be maty ary any Ukraine tsisy miara. Raha tsy menimenina ilay président Ukraine hoe efa tsy mety tsony kosa ngeny ataonareo e. Ary mahita ny fiazaka zany Rusia miditra amin'izay vao tonga saina. Nefa ny Israelianina tsy maninona narovana tsara mihitsy. Leo izy manana fitaovam-piadiana mbola narovana ihany. Zatra mahavariana be mihitsy zany. Ny Israelianina manana le moa misy an'le dôme bouclier zay ny anarany zany. Tena mahavita miady amin'ny rehetrarehetra miaro tena amin'ny misily. Fa mbola nampiana fiarovana foana. Satria maninona? Satria le tenin'Andriamanitra hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry izy io. Ambeny tahaka ny fiambina ondry izy dia nampiarina. Ko raha ny filoam-pirenena manerana ny tetaniny monsieur le ngezabe reo raha moa nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ianao. Izy ianao izay mahita sy mandray io no miseho mamaly. Fa misy daholo io teniko e. Misy daholo le teniko izy ianao zany ny amany an'io. Fa raha vao io zany no mitranga aza mamaly tsony ianao. Metimety aminao idio amin'izay ny vava. Izay metimety kokoa. Dia maiza mihaino ny teny marina amin'izay a. Eno le fampianarany Eosoa. Eno le fampianarany Eosoa fa fitiavana anao daholo zao teny zao. Fanaporofona aminao hoe tsy misy afaka miala amin'ity Andriamanitra marina teny e. Fa tenina voakan'io Andriamanitra io nge dia niatra daholo ny tiako teneniny e. Ary ny filoam-pirenena Amerikanina, Frantsay, ny Anglisy sy ny Alemana tsy mahafantatra hoe misy tenin'Andriamanitra mandeha io. Dia io tenin'Andriamanitra io nge no aplikeny zareo. Ary tsy misy afaka mamaly mihitsy ny a. Satria manjary raha misy miady amin'izao ny Israelianina dia ny tranga eo manjary tsy voary izy dia mety hopotika dia tsy ho avy nefa lay anapotika an'izao tontolo izao sady anapotika anazy. Satria le farany amelin'ny Israelianina eo dia sady amelin'ny Israelianina no amely an'izao tontolo izao. Efa io hitantsika miady ao Ukraine io izy. Rusia zany teneniny zany. Ho avy izy amely anareo rehetrarehetra fa tady io izay teniko izay. Tsy misy miady aminareo. Eno indray ny fanaporofona. Hiditra amin'ny fanaporofona tsika fa aloha jerevantsika indray mandeha ilay teny hoe averenao amin'ny taniny ny Israelianina. Ary rehefa niverinao amin'ny taniny izy dia namoaka baika io dada Iava io hoe aleo izy tsy hizara roa intsony satria izy zara roa izy taloha. Dia ny Joda sy ny Israelianina ny zara roa zareo taloha. Dia aleo izy tsy hizara roa intsony fa ho anankiray ihany ny firenena.
iza no afaka mandidididy ohatrany zany na tsy io Andriamanitra io. Rehefa niverinao amin'ny tany tokoa ny Israelianina dia tsy mba nizara roa fa anankiray ihany ny firenena. Dareo jerevantsika le teny hoe nizara roa tokoa izy tany aloha tany a. Donc jerevantsika izay teny Andriamanitra zay araka ny mpanjaka voalohany toko voalohany mpanjaka voalohany toko 240 29-40. Mpanjaka voalohany toko 240 hoe nizara roa reo fanjakanareo tany aloha tany. Toko 240 dia 9 fa 9 manjaka voalohany toko 240 fa 9 ka hatrany amin'izay hafarany ao. Ary tamin'izany andro zany raha niova raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboamy dia nahita azy teny an-dalana ary ahia Silonita mpaminany, satria resaka mpaminany foana ty mandeha ity. Io zany hoe ary ianao koa zany ve mpaminany matoa teny ity teny ity ho hitanareo eny fa aleo arana fotsiny teny. Dia nahita azy teny an-dalana ahia Silonita mpaminany ary ihany tafy lamba vaovao ary izy roa lahy ihany no tany an-tsaha. Dia noraisiny ahara ny lamba vaovao izay notafiny ka notsiariny 12 ary izy tamin'ny Jeroboamy. Raiso anao ny tapany 10 fa izao no lazainy avy Andriamanitra ny Israely. Indro izao efa nendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanan'i Solomona ary omeko anao ny firenena 10 nefa ny firenena iray dia mbola havela ho azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanomboka sy Jerosalema tanana izay novidiako hatramin'ny firenena Israely. 9:3 satria efa nafoy ahy izy ka niankoka teo anatreny Astarta. Ty zany lay mpanjaka Solomona zany lasa nivadika nanompo sampy dia tezitra Andriamanitra dia nizarainy roa ny fanjakana. Zay le izay sikeno niankoka teo anatreny Astarta andriaman'ny baviny Sidonianina ary Kemosy andriamanitry Moab ary Milkoma andriamanitry ny tanàna Kiamona fa tsy nandeha tamin'ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy tandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka ny Davida rainy. Nefa tsy esolika eo an-tany avokoa ny fanjakana rehetra fa ampitoeriko mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'ny Davida mpanomboka sy ny fidiko satria izy no nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esorika eo an-tanina ny zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao nefa ny firenena 10 ihany. 9:3 fa firenena ray ihany no omeko ny zanany mba hisy fanilo an'ny Davida mpanomboka eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema tanana izay novidiko ahy hametrany ny anarako. 9:7 tiany tantarany hoe misy mihitsy le nizara roa izy ary ianao no alaiko anjaka amin'izay rehetra iriny fananao ary ho mpanjaka amin'ny Israely. Zay keto zany dia voalaza amin'izay hoe ny eo ajanona sesary amin'ny taranaky any amin'ny Solomona zany dia Joda sy Benjamina. Zay le izy fa ry amin'ny taranaka anaky Israeliana kosany dia hoentin'ity eto hoe Jeroboamy ty ary ny fanjakana ny firenena 10 Israely zay ny hoentiny ny taranaka 10 Israely zany nizara roa zareo. Dia zay na tonga hoe lasa nisy Israelianina ary nisy ny atao hoe Joda sy Benjamina no miaraka ary ny kely ny Israelianina 10 amin'ny ilany fanjakana ray, 2 eo amin'ny ilany fanjakana ray ary miady tsy akijanona mihitsy ny mora eo hatramisy vonisesy tany mbola miady ihany izy. Dia tany misy dia rava tany zany dia namoaka teny amin'izay Andriamanitra hoe rehefa miverina izy dia atao fanjakana tokana. Dia hitanareo hoe lasa Israelianina tokany amin'izao fa tsy misy tsony le Joda sy le hoe Joda sy Israelianina rava le izy zany tsisy azay tsony. Dao raha vakitsika amin'izay le tena Andriamanitra kasika amin'izay any bokin'ny Ezekely no vakitsika ao jerevantsika kely bokin'ny Ezekely toko 7:30 andininy 2:20 no vakitsika avy hatrany amin'ny anaran'ny Joshua. Ezekely 37:22 Ezekely toko 7:30 Ezekely 37:22 aleo trany dia vakitsika
andiny faraika ambyroapolo hatra ny hoe famerenana ny israelianina amin'ny taniny manoko amin'ny raiky ambyroapolo ka hatramin'ny roa ambyroapolo de lazao aminy hoe izaolona izay ny avahatompony maro ino zao aka ny zanak'israely avy any amin'ny jentilisa io ary le teny hoaraiko avy any amin'ny jentilisa zay naleny eny hangoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny ireo averin'andriamanitra any amin'ny taniny zany iny le teneniko teo ary ho ataoko firenena ray any amin'ny tany izy de any atendrombotriny Israely ary ho mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho fanjakana roa intsony tena tanteraka mihitsy rehefa niverina am'izay ny Israely any tao amin'ny taniny tsy ny saraka roa intsony fa anankiray any mbola ilaza fe ianao fa mbola maherin'io Andriamanitra io ianao fa izany teny rehetra zany ange de nitranga daholo hatrany amin'ny fiambenana ny Israelina manakandroany hita amin'ny masonao izy lasa tsy firenena roa fa firenena anankiray hita amin'ny masonao ary am'izao tsika miteny zao de ny Israeliana de taritiny Andriamanitra Benyamin Netanyahu izy ny prime ministre Israeliana zao zay mibaiko sy mitazona fahefanao laza ve aminao fa mbola maherinao zany Andriamanitra zany de laza ve anao fa mbola idefehan zany Andriamanitra zany samy mieritreritra tsika fa zany le teo Andriamanitra amin'ny teny ka tsisy masakana ary milaza ka tsisy matohitra mbola maly ve anao mbola maherinao zany Andriamanitra zany nevany de hitanao maso tsara fa tsy anankiroa tsony ny Israelina am'izao tsika miteny zao fa ray tokana izy ary misy président anankiray ao aminazy ao am'izao ary premier ministre anankiray ny firenena anankiray tanteraka eto amin'ny masonao zany teniny zany tanteraka zany ilay Israeliana naverinao amin'ny taniny tanteraka zany miokanao teo ny daty tamin'ny 1822 ary Amerikana le olarana merina azy tao de izy io miambina anazy io ary ambeny takana fiambina ondry de niambina tokoa ny Amerikana le hitantsika teo rehefa hotifirnirany any izy tamin'ny ray volana latsaka teo niambina ny Amerikana niambina ny Frantsay niambina ny Anglisy ary niambina koa ny Alemana efa mba nitsofoka ny antsehatra mbola maly ve anao hoe mbola misy maherinao zao Andriamanitra toyko aminao zao fa io le tsy tia fahotana io le tena za tsy mihaino mpanota ary zany ny ampianaran'izao zay ady azy ao mitaonanao tsy ho mpanota mbo tonga am'izao fahamarinana lehibe zao ary io Andriamanitra io am'izay no ny teny hoe miomany ianao fa ho resindrosi daholo ary tsika hiditra am'izay sehatra zay am'izay hiditra am'izay sary zay tsika hoe maninona ny voateny am'izay rosi hoe tsy afaka miady am'izany nareo tsy afaka miady am'izany na ny Amerikana fa raha vao miady am'izany de potika nareo de meko mivalony potika biby tsy azo edivana zany Rosia zany zao fanambarana zao de efa tany amin'ny 2003 zao no nisy tato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ty ary tsy ninonionona mihitsy ny tato ambony tany hatram'izay zao vao tonga saina zay nandre nareo ny ampitan-dranomasina moa zany de be famalina be ndray hoe aiza koa ny ampiasana zany ka nareo tsy nafantatra ny ninona tsy mena tsiny eny amin'ny lafiny ray ka tsy nafantatra ny moa nareo saingy efa ampahafantarany zay ady any nareo ankehitriny ambasatrovaneo so fa zany tantara maiko anao zany de efa tany amin'ny 2003 daholo zany de momba nyity Rosia ity tady diova tam'izany taona 2003 zany de mbola voavy hipotika izy ene tsy matanjaka ny Rosia tam'izany 2003 zany lazaiko anareo ary zany moa tonga nareo tsy mino anazy mihitsy hoe io de avitana potika ny Amerikana zao tontolo zao potika ny tsara mihitsy io lazaiko anareo mihitsy fa tena tsisy dikany any manapotika an'io biby ho hitanareo biby ho hitanareo tsy midera Rosia korony zay raha miteny eto any sanatry tsy midera nizaniza fa le Andriamanitra anay midera anay fa ny teny no tsy maintsy tanteraka naterana tsy tiana de zay omena anareo manome afatra zay ady hoe miomana fa tsisy hevitra intsony ary zanareo nahitany hoe rehefa misy trano mirehitra ka misy pompier atsona nge le pompier avenao aty satria misy trano mirehitra rehefa tsy miantso anao de may anao ary ohatran'izany ty rehefa mandeha ty iteny ity ny fanavotana anao ity teny ty no manavitra anao sisa
maiza manafy tena fa tsy maintsy miatro io natehana tsy tia, tsy maintsy miatro io natehana tsy tiana. De hiditra am'izay tsika hoe maninona zany a no ny teniny ambassadeur-n'eo sao hoe tsy afaka miady am' Rosia zany nareo, valina ahatra tahaka an'io teny tsy azo ny valiana io mihitsy ny koa le ny histoiran'ny israelianina. de io andriamanitra lehibe izay naniraka anah io ihany koa no miteny azao fanambarana zao aminareo a, ary maiza miaino nareo, maiza miaino, maiza miaino. Ovakitsika ny ten'andriamanitra ny bokin'ny Jeremia indray toko voalohany. Jeremia toko voalohany a, ndiny faefatra ambin'ny folo sy ny fadimy folo, vakitsika voalohany a, miaino daholo tsara tsika etrehetra. Fanaporofona amitsika hoe tsy maintsy tanteraka ny teny a, hiditra amin'ny resaka Rosia indray tsika hoe ahoana hoy ilazanao fa tena tsy azo resena io, ka ohatran'le teny teo ihany io. Raha afaka nanohitra an'le teny teo nareo a, de afaka manohitra n'ity teny ity, fa rehefa tsy afaka nanohitra an'le teny teo nareo a, de tsy mahazo manohitra n'ity teniko ty ihany koa nareo dikan'izay. Jeremia toko voalohany a, daoge notsika tsara mihitsiny e. De samy mandinika tsara sy mieritreritra hatrany amin'ny mpanjaka ny tany, hatrany amin'ny prime ministre manerana ny tany, hatrany amin'ny rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Samy mandinika tsara manoloana zao teny zao hoe manahoana ianao manoloana ty teny ity, fa tsy maintsy miatra ty teny ity, na mety aminao na tsy mety aminao, de tsy maintsy miatra le teny. Jeremia toko voalohany manomboka midiny faefatra ambin'ny folo. De hoy ava tamiko, iroatra avy any avaratra ny lozanjo ny ponina ny lozanjoa ny ponina rehetra amin'ny tany. Zany hoe miomany ianao zay ponina eto ambon'ny tany fa avy any avaratra ny loza amely anao. Amin'ny teny frantsay moa de hoe septentrion. Any amin'ny extrême mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa, any amin'ny teny frantsay ihany. Ary nateo septentrion de any amin'ny farany avaratra amin'ity tany ity. Ary raha maka ny avaratsika amin'ity tany ity a, de rehefa maka avaratra ianao ny eto amin'ny sohatra masina foana, satria le sohatra masina foana zao no tanteraka ny teniny hitatsika io izy io. De aleo mihitsy maka ny sohatra masina référence am'izay a, rehefa mijery hoe aiza moa zany ny afovoany, raha hijery ny afovoany amin'ity tany ity a, de Israel ny afovoan'ny tany. Indray tsika maka ny bokin'ny Ezekiela, Ezekiela 38:12 a, ary ohatsika hoe aiza zany nijerevana ny santa raha ohatra ka miteny ny sohatra masina, de meko anao indray ny valiny. Ezekiela 38:12 a, vakitsika aminarany eo soa ny tantaran'ny zanak'Israely. Ezekiela 38:12, mba amapy sy androba ary amely indray zay efa rava, saingy vo misy ponina ankehitriny zao. Io zany le israeliana niverina amin'ny tany hoe zao misy ponina izy. Ary ny firenena zay nangonina avy tany amin'ny jentilisa, tsy zay le firenena nangonina avy any amin'ny jentilisa fa Israel. Ary niary omby sy fananana, de ireo zay mitoetra amin'ny fohiben'ny tany. Ny fohiben'ny tany zany amin'ny sohatra masina tanteraka io daholo ny teny a, de Israel ny atao hoe fohiben'ny tany. Israel ny fohiben'ny tany a, ka raha vao miresaka hoe any avaratra sy atsimo sy atsinanana andrefana, de Israel foana ny repère araka ny teniny io Andriamanitra marina, tsisy afaka mamaly io. Ko ny président américain io nanaraka automatika tsy afaka namaly, président frantsay nanaraka automatika tsy afaka namaly, izy filohan'ny ny européenne zao, union européenne izy ny lehibe ao, nanaraka automatika ny anglisy tsy afaka namaly, manaraka automatika ny Allemagne tsy afaka namaly, rehetrarehetra zany tsy afaka mamaly. De ianao no izy mbola afaka maly ianao. Tananao mieritreritra amin'izany teny zao a, tena tsy misy azo ivaliana mihitsy ny le teny. Ka raha miteny hoe veny avaratra zany a, de ny centre zany a Israel. Iza zany le eo avaratra, de rehefa jerevantsika ny eo amin'ny avaratra, de ny avaratra ny Israel ne, Moscou e, Russie e. Laotsika hijery an'izay sary zay vetivety, ohatra hoe manana sary tanina de
tsika misy sarytany any ty atsika ampiasaina tsy haiko na tonga ihany tsika io ary izy io izao ty zao Madagasikara de ty zao a eto zao izy moa ty zao any Israel zany ty io zao Liban de ty Israel ty a io Israel leo kapitentsika mihitsy normanie tika ataotsika normatika izy a de amizay tsy afaka mihetsika zany zao io de miakatra tsika any ambony a de ny ato ambany ny ambony niakatra zao sary niakatra ny sary a de jereo amizay fa tonga aty Rosia tsika rehefa kelikely io ary Moscou eo ambony io nampidiniko mahitsy ohatran'izao mihitsy izy a de tra de io varavara be eo amizay a Moscou io ito Russie ny eo ambony eo rehefa mijery nareo io Russie voilà vao miteny Moscou tsy de fantatsika fa Russie ny dikan'izay io izy io ny tany Russie io nahita Moscou tsika teo mantsy io izy teo zay tsy efana tsara io hitatsika teo izy io fa tsy taiko neny naleny teo nakaizana izy teo lasa mihitsy ny izy teo zao le vetsika le mandeha zao a de io izy io de raha mety ato ambantsika zao a de io Israel ito Israel ito io varavara be io Israel ity ambany ty io Israel zao io tazanareo io Israel io de miampiakatsika amizay izy a ataotsika tsy mihetsika mihitsy fa de miakatra fotsy makantana satria ny avaratra moko ambony dikan'izay any ambony any de efa tonga ambony atsika hitatsika tsara amizay fa mozy koa no mivandravandra be ato ambony ato amizay lasa ny vakarenana rendreny saritsika izy ty io lasa ny ambony loatra teo io izy io Moscou a avaratra rehefa miainga avy ety ambanitsika de any amin'ny farany ambony eny Moscou ny ao ambony eo sy ny tanin'ny Moscou de tapitra zay de io le voalaza sotra masiny hoe any amin'ny farany avaratra ny loza mely ny tany rehetra avetsika vakina amizay izy teo rany Jeremia 1:14 eny eo nge teo anareo rehetra zany hoe de miomana zany efa miteny zay ady ah hoe ho avy ny loza mely ny tany rehetra ka de miomana fa avy any avaratra lizy a any amin'ny farany avaratra ohatran'anisy kolera mavomavo tamika sa zao mihitsy ny kolera izy io de hoy ava tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjony tany any ponina rehetra amin'ny tany de mbola enolo teny a fa indro tsoko ny fihena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy ava de atonga izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anylohany teo itika teo izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anylohana ny vavahady ny Jerosalema avokoa hamelezany manda ny rehetra manodidina sy ny tanana rehetra ny Joda any hoe mazava be zany fa tena mivadika mihitsy ny tantara ny tena marina eto hoe ho avy ny fihena avy any avaratra ary amely ny tany rehetrarehetra mihitsiny izy a ary tena hatrany Israela ho asiany daholo zany ka eto zany de hoe amely an'izao tontolo zao a ilay fanjakany avy any avaratra eto aloha izy de mbola tsy fantatsika hoe izy io fa ho tenenina izy eo avy hoe Rosia ho tenenina io Rosia eto aloha izy de mbola manazava fotsiny hoe misy fanjakana avy any avaratra amely de avy any farany avaratra izy ka Rosia ny ao farany avaratra ao hamely an'izao tontolo zao de io izy io vo mamely anareo io izy mamely ny Ukrainiana saza ataony iny atsony iza no mitarika anazy tsy olombelona za de mamely valy anareo tsy olombelona ny mitarika an'io sary io de tsy olombelona ka mba tonga saina lovaka etsy ary Isia 14 Isia toko 7:10 a ovaka etsika aminao ko andininy 2:12
enio tsara ty Esia 14:12 zany a vakitsika voninahitra tady Avasiosoa. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao lay fitarikandro zanakiny maraina. Etrany de misy fitarikandro ka kitana moa hoe fitarikandro zany avy eny ambony eny dikan'izay milatsaka amin'ity tany ity. Lay fitarikandro zanakiny maraina voakapy enjera amin'ny tany ianao a ry lay mpandripaka firenena. Misy mpandripaka firenena zany milatsaka makety amin'ny tany dikan'izao. De hoe zony izy ino ataony ty zany tsy olombelona fa raha voaketana zany moa de zavaboary avy eny amin'ny lanitra ambony iny reo extraterrestre reo zany resahana zany. Extraterrestre ty resahana ty anareo nipetan-dranomasina fa be deaibe no mahafantatra extraterrestre de fa mivome mahafinaritra be zany sady efainareo le sara zany. Ianao ary de efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako any akatra any ambony any izy ty ary any ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Zany hoe extraterrestre anankiray idefian'Andriamanitra lay mpamorona sy nary lanitra sy ny tany. Idefian'Andriamanitra zany izy ty ny dikan'izao. Sady mijery any teknisiana fa miova be ny sary. Ary ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Izany hoe tena midefian'Andriamanitra tanteraka mihitsiny izy zany a. De no tsara nkeny zatra teneniny hipetraka eo ambony hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ao. Zany hoe raha ny voalazany tenin'Andriamanitra eto zany de ity extraterrestre devoly anjelin'ny vadika ity. Satria anjelin'ny vadika mihitsy indreo zany. Dia tena mitady haniotra an'ilay avo indrindra izy a. Ary izy nipetraka any amin'ny fivoriana any aparany avaratra. Zany hoe hitarika ny fivoriana ny afarany avaratra izy zany a. Zany hoe reto extraterrestre zay lazainy sotramasana falantsika ty an-tany reto de ho any amin'ny farany avaratra izy a. Ho any Rosia ny dikan'izay. Satria hitantsika efa ny farany avaratra miala amin'ny Israela nge ka Rosia. Ohatrany hoe ahoana moa ny confirmenao avy hatrany fa Rosia io. Ho avy eo ny teny fa nefa tsiketsikelykely. De noho nge de hiakatra ho any ambonin'ny avonany rano ao izy a. Eto izy zany de hoe hitarika ny fivoriana any aparany avaratra. Mazava zany fa any ny fivoriana izao tontolo zao ndray. Hivadika makany ray zany ny fivoriana izao tontolo zao. Ary hitantsika amin'izany a ny fafirodrodiny zay mahatakatra fa tsisy afaka mihetsika manoloana ny Rosia izao tontolo zao. Ny atodohan'ny zahatra ao Rosia zany lazaiko anareo fa tsy olombelona ny ao. Tsy mahatakatra an'izany nareo. Hitanareo eny ihany ny toy ny tantara. Aza mba miteny mitsaka ny Amerikana nge ny matanjaka indrindra sy ny OTAN. Valy teny meko anao non zero zany. Reo fotsiny tsy avela mihetsika dia tsy mahazo mihetsika. Mbola herin'ny dada Avasiosoa tsy mampihetsika an'ireo. Nefa n'izao efa tsy tazomina tsony izy. Zay no mahatonga an'io zatra io fa mandeha. Toy hoe hipoaka fe ny bomba nucléaire, aleloha vovonjy ianao. Fa tena ho apoaka mihitsiny io. Toy ianao fe manapoaka anazy. Za tsy miteny hoe zany napoaka an'io. Fa hipoaka izy ary tsy maintsy mipoaka izy na te na tsy tia. Ary teny hipoaka mihitsiny izy ary tsy anankiray fa maro. Hiakatra ho any ambony avonany rano ka tahaka ny avo indrindra sy ny maro samihafa. Eo zany izy le hoe tena midefian'Andriamanitra mihitsiny izy. Mpiady amin'Andriamanitra io mazava fa tsy olona io midika an'izany. Raha ianao zay olona kely hoe dia vita hiady amin'ilay mamorona anao. Fa ireo matoa mavita miady any amin'ilay mpamorona mihitsy izy miady. Biby io fa tsy olona. Zay no tonga amin'ny teny hoe ary izy le ely lasa nakany amin'ny farany avaratra e. Ka ataonao ahoana ny ady amin'ny biby? Ianao zay olona kely io. Ary le biby edivanao zahatra le avy ao amboninao. Mahafantatra zany resaka zany daholo na président américain na président frantsay na président ny rosiana na président sinoa na ny président mondial mahay an'izao teneniko zao hoe misy force ao ambony eo zay atahorany olombelona. Nefa ny force atahorany io biby ny atahorany fa tsy ny Andriamanitra namorona anazy. Ny namorona le biby tsy atahorany fa le biby hitany maso no atahorany. Mampime kely le olombelona tahaka ny rehetrarehetra zay mitovy hevitra aminareo le tsy tian'ity famarinana ity. Le biby namboarina indray no atahorany fa tsy nanamboatra an'le biby no atahorany.
satria matoa misy nanamboatra iny zany ny mahery nefa mahavarina nareo le namboarina eo ambony lohanareo no atahoranareo de le extraterrestre nareo le extraterrestre mampianatra nareo oviny zany no atahoranareo fa tsy ny Andriamanitra tompony sy ny fahefana nanome azy ny saina sy natonga anazy ary tamin'ity teny tany ity zany tsy mba atahoranareo satria ny teny io milaza io za tsy tia mpanota de zay le sy tianareo zay teny zay kanefa nganareo afaka miala am'io teniny io ozy le olona hoe zay mipary aminao fa tsy marina zany tenina zao aza miteniteny foana olombelona kely any anao fa aza manao an'izany ary raha diso zany teniko zany de tokony tsy niaro ny amerikanina tsy niaro ny israelianina fa matoy izy niaro voatety izy ny dikan'izay ka ianao ka mahery noho ny amerikana ianao ka mahery noho ny frantsay président frantsay ianao ka mahery noho ny anglisy ny allemagne reo nge ny force ny otaniny ary raha ohatra anao ka momba n'izany hoe amerikana sy ny frantsay sy ny allemagne sy ny anglisy zany kireo mihitsy angeny nanaraka an'le baiko ny Andriamanitra toriko aminao io le tenin'Andriamanitra tato no mibaiko anazy de ohatry zany koa io ity teny ity no mibaiko any Rosia hoe ataovy ny ataonao fa tsy mahazo mijanona ntsony ianao didiny ianao tsy maintsy manao ny ataonao hatramin'ny farany atria tonga ny fotoana tsy maintsy manao ny ataonao ianao ary efa ho avy ny hamalinanao mantsy ary lay biby ahoana moa ny ilazanao ry ambassadeur ny Osoa fa tena ovakitsika ndray ny teny manaraka hoe ahoana moa ny ilazanao fa tena io mihitsy ny biby ary tena miconfirme tena 100% ianao ndora vakitsika ndray ny teny'Andriamanitra amin'ny Jeremia 6:22 Jeremia 6:22 hoe jerevantsika Jeremia toko fahenina andininy faharoambiroapolo andonke notsika tsara ty teny ty manome toko sy andininy aminareo foana de nareo kosiny mba jerevy le teny satria manomboka etsika mahita fa tanteraka dao ny teniny io Andriamanitra lay mampiambina ny Israelianina io voaray volana latsaka teo nahitantsika an'izay niarana itsy tontolo zao de milaza aminao koa fa tsy maintsy tanteraka ty teny ty ary tsy azonao toerina io satria ilay nandidiny ny Amerikanina no mandidy koa tsy maintsy misy o rehetrarehetra zao ilay nandidy ny frantsay zay tsy fantany akoriny ilay mandidy anazy no miteny koa hoe tsy maintsy misy ty teny ty tanao zany fa tena tsy azo toerina mihitsy le fampianarany Ahosoa zany natao hoe le Andriamanitra mahery le tsy tianao nefany tsy azo edivana izy tsy misy Andriamanitra afaka manohitra anazy zany tsy miexiste zany atria rahantsika mahita ny sary gaga zao ny Rosiana mety hoe misy baiko mandeha be baiko le isiko tsy azo atao ninina zany io Jeremia 6:22 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa izao no lazeny ava indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany zay raha izy hoe avy any amin'ny farany tany io resahana io zany avy any amin'ny farany tany io resahana io zany hoe ty firenena lehibe ty zany zay hitsangana avy any avaratra dia avy any amin'ny farany tany mihitsy izy ka raha miainga avy eo Israely ianao mijereny amin'ny farany tany any avaratra any de Rosia mihitsy ny tsindrina ao amin'io toerana io izy ny force ao ambony io Rosia le izy zay efa io miady amin'ny Ukraine am'zaontsika miteny zao efa manomboka le ady lehibe farany tanteraka le tenin'Andriamanitra tsy misy azonao valiana mihitsy na ny kely aza araka ny tenin'Andriamanitra zay nomenanao teo ary jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 46:20 manome teny be dehibe mihitsy Jeremia 46:20 donc antsika maka an'izay teny zay le Jeremia 46:20 manome an'ity teny ty mba tonga no tonga ansaina hoe tsy afaka miady am'izao Andriamanitra zao nareo olombelona fa petratrara Jeremia 46:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa ho vonina trinarany azokely fa Jeremia toko fa 10 andininy 41-42 nefa jevantsika fa mihoatra kely Jeremia 50 41-42 Jeremia 50 azafady indrindra Jeremia 50 41-42 jerevantsika kely ty teny Jeremia 50 alesy Jeremia 50 41-42
de 41 ary 42 de hitantsika mihitsy hoe avy any amin'ny farany avaratra mihitsy ny tyloza mandeha amin'ny tany ity. Jeremia 50 41 42. Indro misy firenena avy any avaratra dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny farany tany. Io le izy io tsy pika sy lefina no entiny, loza be sy tsy mamindra fo izy, ary ny feony de mirondrona toy ny ranomasina, sady mitaingitra ovaly izy, ary voamana tahaka ny lehilahy ho ao amin'ny ady hamely ianao ry Babilôna zanaka vavy. Ny Babilôna ny taranaka ratsy fana rehetrarehetra zao, ny ratsy saina rehetra amin'ity tany ity. Babilôna mpanao ratsy, miomany ianao. Avy any amin'ny farany avaratra tena matsiravina be ry zareo, tsy mamindra fo izy. Ny feony zareo de ohatra ny ranomasina mihitsy izy rehefa mandeha, noho ny amaroany dikan'izany. Zany sary rehetrarehetra zany zany atsika zay miainy de tena manambara ny loza miatra amin'ity tany ity, fa avy any amin'ny farany avaratra ny loza amelin'ny tany. Ambarana antsika ny teny aza de hoentinao misaina fa ilay Andriamanitra ny teny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry ny Israelina, de nanao an'izay asa zay tokoa ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny maro samihafa, niaro ny Israeliana tsy ho vonoin'ny Iran teo. Zay Andriamanitra nanome baiko ary tsy azo nitoerina zay mihitsiny a, ary namerina ny Israeliana ny tany koa reo olona reo, de ny Amerikanina sy reo tanina reo nazo baiko mamerina anazy eo amin'ny taniny, de tsy misy afaka namaly mihitsy na ny kely azy. De zay Andriamanitra zay ndre no miteny ankehitriny hoe Rosia no amelanareo amin'ny andro farany. Zay Andriamanitra zay no miteny an'izay ndray. Ary tsika maky an'izay teny ndray, aiza moa misy an'izay teny zay zany ho vakitsika ndreny izy ao amin'ny bokyny Ezekela toko 7:30 no vakitsika raha operan-tanànao zany. Ezekela toko 7:30. Ary etsika dia hita fa hitarika ny firenena rehetra ny Rosianina ao anatin'izany ny Afrika. Fanambarana efa tany amin'ny 2003 daholo zany fanambarana zany. Raha ho an'ny Madagasikara de fanenao zany teny zany ny malagasy tamin'ny 2003. Nampianarina taty amin'ny tanin'ny Madagasikara zany tamin'ny radio sy ny televizion. Radio moa ny tena nalaza be tamin'izany teto mifaritra Madagasikara, Antananarivo, Ambohidrabeto. Satria moa zany sady misy station radio, misy televizion zao station hitanareo amin'ny chaîne Yaoso TV raha ty Madagasikara, sady misy chaîne televizion manana chaîne radio izy. De tamin'izany taona 2003 zany no nivoahany zao fanambarana izao. Zay Rosia tamin'izany fotoana zany de tamin'ny 2003 de firenena malemy voavy potika izy tamin'ny président Mikhail Gorbatchev, zay potika ny fanjakana Rosianina ilay atao hoe URSS tamin'izany fotoana zany. Potika izy ary rava ary tsy misy fahefana mihitsiny. Tamin'izany Rosianina malemy be zany mihitsiny, azo lazaina mihitsy tena satria nipotehin'ny OTAN izy rava ny OTAN mihitsiny zareo, ary zay na tonga ny problème hoe rehefa rava izy de trany de nataony zareo zay atongavan'ny Ukrainiana ho lasa OTAN fotsiny zao. Zay moa zany de politika ratsy nataony zareo mpanao politika fa de tsy mbola hidirantsika fa hidirantsika amin'ny manaraka. De ny zavatra nisy zany de raha tamin'izany fotoana nalemy be zany ny Rosia, tsy mba nisy ny eritreritra hoe Rosia zany ka tanjaka be ohatrany amin'izao tsika miteny zao. Valy teny omenana hoe ay koa zay Rosia matanjaka zany, riona teo mody maty, takanao reny biby reny. Reny hitanao mody mipetraka, ohatran'ny liona, mody mipetraka io. Fa rehefa taitra ny lohany io, tonga de matiny ianao. Ohatr' zany io. Mody maty. Fa biby. Tsy azo sangina. Efa mekona hoe tsy olona no ao. Hainao dikan'izay. Ary matoa mifindrany ny fivorian'ny firena mikambana. Hoe hitarika ny firena rehetra izy. Aza manantena an'izany Amerikanina tanjaka zany. Émission ho amin'ny manaraka. Aratra ny Amerikanina. Zany hoe fa iny titenenina ka izay mihitsy n'izy. Fa marena dao zany mekonao zany. Tsy maintsy misy zany na tianao na tsy tianao. Satria ilay Amerikanina nge tsy nalala mihitsy no misy mibaiko e. Nefa ny saodada mala iava ampianariko anao zao na ny mibaiko anazy hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely izy. De tena niatra tokoa zany teny zany. Tsara tsika mieritreritra sy misaintsaina sady mandinika tsara hoe
tsy maintsy misy le teny io hitantsika rosianina mitsangana io fa ngamo ny amerikanina samy ady amin'ny rosianina zao ianareo no mody miresaka ho io fa tsy mety zany io, tsy mahay miady zany io, tsy afaka miady amin'ny rosianina zany ny amerikana, mahay an'izany reo. Ianareo fotsiny tsy mahay an'izany fa mahay an'izany reo. Iny hoe raha ny teny Ezekela 38 no andininy voalohany amarana antsika anazy Ezekela 38 de samy mandinika tsara izay nampianariko anao teo na hoe zavatra tsy honoina akory zany fa zavatra réel. Rahantsika mahita mihitsy ny sara eny tadidinareo ny teniko fa raha misy ny zavatra farany fetsindrindry eto amin'ity tany ity, ny fanjakana fetsindrindry eto de ny fanjakana rosianina, ny matanjaka indrindra eto de ny rosianina, fa io ny tena fetsindrindra tsisy maraka ny ataony mihitsy nareo. Zay re arao foana ny zavatra ampianariko eto hitanareo ny fataterany teny am'izay io efa mandeha io izy io. Ezekela 3:30 enondray ny tenin'Andriamanitra zay nandeha afantaranao ny fahamarinana hoe za hoe mbola azonao eritretina tsony hoe matanjaky ny israeliana ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy mahasamihafa ny otanina zany mimalemy sady didy koa zany tsy afaka mihetsika tsony nareo, didy mandeha zany avy eny amin'ny tompony teny miamalemy daholo ny rehetrarehetra satria tsy mety hanao ny ataony le biby na te na tsy tia lalàna avy eny amin'le naharan'anitra sy ny tany zany tsy maintsy tanteraka ny teniny. Zay na te hoe dada Iavasy Ahosoa zanany naniraka an'ilay zandra ny Ahosoa ilay zanaky ny dada Iava ziady azy hitany masonareo. Ezekela 38 manomboka amin'ny 1 jusqu'hatrany amin'ny 7 de vele toy hatrany manomboka amin'ny 15 jusqu'hatrao amin'ny 16 ary zay ny amarana antsika ny teny Ezekela 37 1 jusqu'hatramin'ny 7 ary tonga tamiko ny teny ny havanana hoe ry zanak'olona manatry fiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala ary naniny amelezana azy. Io le terme Rosia fa tonga ary le goga de fiantsonany tany Rosia ny andrinan'ny Rosianina tamin'ny fotoana taloha zay ary magoga mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Zany magoga zany de anisan'ny razambe tany alohaben'ny Rosianina zany. Mbola ampianarina atsika rehefa mampianatra ny momba ny am'izany resaka zany tazavaina atsika daholo zany fa aleloha aranantsika fotsiny izy. Ka ataovy hoe izao ny lazay ny ava tompony maro indro amelanao ary goga mpanjaka ny Rosia, tena mpanjaka ny Rosia mihitsiny, sy Meseka mosoka moa dikan'izany na Moscou ary Tobala moa de zareo miaraka aminy eo. Andininy faefatra hitarika anao ka nisy masomby ny valany ranonao matoy izy zany asiana masomby de taritina ny valany ranony tsy mety mivoaka izy nydika zay, tsy mety miady izy. Zay ny lazako aminy hoe zany Rosia zany ny fetsindrindra ny antony olazakanareo ny antony fa izao ny antony mahatonga tsy mety miady satria raha vao miady eo izy de potika, tsy ny amerikanina ny apotika anazy fa tapitra ny androny. Zay menanao vahoana raha vao izy no mitsangana miady eo de tapitra ny androny de mody mitarazorazo izy fa raha ny fitaovam-piadiana zany Rosianina zany lehibe ny extraterrestre ao ambony ao no miaraka aminy ary zany ny teknôlôjia faratampony raha tsy hainareo. Marina ve zany? Dana makany de hitanao le izy saingy anao kosa mety tsy tafavirina raha hitanao zany mamaty any ianao. Ary hitarika anao ka nisy masomby ny valany ranonao ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra ele hoe taritiny izy hivoaka tao ary tonga zany famohanana azy tany hivoaka tao zany didiny izy tsy maintsy mivoaka am'izay, tsy mahazo mijanona tsony izy ary tsy mahazo mitarihidrehitra izy fa tonga ny famaranana ny tantara nefa misy fandaminana tsy maintsy mandeha ao anatin'izay fizy tsy maintsy mivoaka. Ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra sy ny soavaly de ny mpitsaingy soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona marobe mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitantsavatra. Io ary izy fa mivoaka am'izay le Rosia le avy any amin'ny farany avaratra
miaraka amin'ny persianna. tanareo tsara izany miaraka amin'ny rosia am'izao tsika miteny zao fampianarana tamin'ny 2003 zany. izany miaraka aminy am'izao tsika miteny zao raha tsy ny iranianna, satria ny iranianna moa ny atao hoe persianna. hitatsika tsara ny fiarahan'ny rosia sy ny iranianna. iza moa no miaro ny iranianna am'izao tsika miteny zao hoe ny rosia no nitsangana hoe raha misy mikitikitika iranianna de eo zay eo kaikeo iaro anazy. tahaka ny amerikana miteny raha vao misy mikitika israeliana de eo zay mitsangana miaro anazy. mazava zany fa ifandonina ny de super puissance. tsy afaka ady amin'ny rosia zany ianao ry amerikana. zay avo hiteny hoe impossible aminao ny ianao azany. satria ianao mihitsy ingely lasa niaron'ny israelianna e. baiko ny andriamanitra iava ino nataonao. tsy afa-manoatra anao fa izy ny tompony teny, izy ny tompony fahefana, tompony hery, tsisy afaka manohitra azy. de izy ihany koa no miteny hoe tsy maintsy ho avy rosia hipetraka amin'ny toerana nametrahana azy, satria tsy maintsy ameliny israelianna izy, voalahatra ameliny israelianna izy. tsy maintsy miary ianao dikan'izay. tsy maintsy andady eonatreny famarinana ny rehetrarehetra. ny famarinana zay raha avy amin'io dada iava io tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy tanteraka ny teniny. miaraka amin'ny ary ny iranianna zay atao hoe persianna, ny etiopianna. hitatsika ny fiarahan'ny sinoa sy ny etiopianna, ary hitatsika ny fiarahan'ny etiopianna amin'ny rosianna ao ambadika eo fa mivantana le izy amikitriny miteny zao. raha hitatsika ny fiarahan'ny afrikanna rehetra miaraka amin'ina moa miaraka amin'ny rosianna tany amin'ny taona 2003 daholo ny tenenina zany hoe miekary ianao ry afrika. hiakatra zany afrika zany ary nanomboka tamin'ny fiakarana izy moa ny fiakaran'ny baraka obama tao amin'ny fitondrana no ny voany teny hoe miekary ianao ry afrika. ary mbola hiteny zay ady amzo tsika miteny zao hoe aza gaga raha isongadina afrique du sud aorina kely. fotoana fotsy izy ny andrasanareo. ary azagaga ny mahita ny afrikanna miazakazaka manatona ny rosia satria baiko n'andriamanitra ny ala izy efa tany amin'ny 2003 daholo no tenenina zany. miaraka amin'ny etiopianna, miaraka amin'ny libianna. anao ny etiopianna sy ny libianna nefa nisy atao hoe goavana mihitsy ny eo amin'ny fatiny afrika ao zao tsika miteny zao. efa tena mivadika makany amin'ina moa ho any amin'ny fahatry ny rosia daholo ny rehetrarehetra amboniny tany. ary zay no mahatonga ny fahatra afrikanna rehetra zay taritiny izy moa ty Ibrahim Traoré zao no miantony rehetrarehetra mihitsy hoe hiaraka amin'ny rosianna am'izay fa oga zay ny fiarahana amin'ny tandrefana. tenin'andriamanitra nampianarina tamin'ny 2003 tety Madagasikara zany, tao amin'ny radio HFF mitoreny Eosoa sy tao amin'ny télé HFF mitoreny Eosoa manamarina zany ny ponety Madagasikara tsy nisy zany tamin'ny 2003. izao hitatsika zao ny fitongalana ny afrikanna makany amin'ny fatry rosia daholo. le hitatsika ny zareo Wagner eo amin'ny fatry afrikanna ao. ary ny afrikanna zay efa mitongirana tsy mety miaraka amin'ntsony amin'ny frantsay sy ny amerikanna. ary efa tena azo lazany hoe miantsy ady mihitsy ny ary ny ataon'ny sasany tsy te hiaraka amin'ny amerikanna sy ny frantsay tsony izy. maninona? mandeha ny baiko n'andriamanitra, mandeha ny baiko na lefa ny ziady avy any amin'ny dada iava hoe lasa hoe miaraka amin'ny rosia satria baiko le izy. ohatr'zay ny iranianna hoe miaraka amin'ny rosia ny arabo. jereo raha ohatra ka nisy ny resaka petrole ny teniny amerikanna mba hiara-miasa amin'ny resaka fanaovana amin'ny kona petrole fa nilavy ny arabo tsy nety ny arabo fa niaraka tamin'ny rosia foana izy niarantsika na hita taona zany vaovao zany. de laza ve nareo vo hoe diso ny teny nambarany ambassadeur nations asiatia tany amin'ny 2003 zany. mahenao daholo zao tontolo zao ary mahenao ny malagasy eto Madagasikara, mahenao zany fampianarana zany. nareo ny ampitan-dranomasina zao ny maheno sy vomandre amy zao tsika miteny zao fa miatra ny teny. jereo le ataony afrikanna fa miala amin'ny amerikanna sy ny frantsay, miala amin'ny européanna izy lasa nakany rosia izy. tenin'andriamanitra nge io miatra io e. tenin'andriamanitra le miatra. inona zany no avalinareo? inona zany no avalinareo fa tenin'andriamanitra miatra io? io ny ame ny afrikanna tsy mety miaraka amin'ny amerikanna sy ny frantsay tsony. tena tsy pahany zareo mihitsy le izy. mbola maro ve nareo tsisy tanteraka le teny. de tahaka an'izao fatanterahany teny zao ny ilazako aminao hoe de tsy maintsy ho avy ny fatanterahany teny hiakatra rosia izy efa miakatra io. tsy hijanona ntsony ary tsy afaka mijanona intsony izy ary tsy mahazo mijanona intsony izy mandra-patanteraka ny teny rehetrarehetra.
tsy misy memiady amin'izany nareo. Marana ny teny tanteraka ao amin'ny andininy fahadimy folo ny vakitsika ty hitantsika teo ny miaraka taminazy ny afrikanina, miaraka taminazy ny iranianina ny reo araby reo a, de vakitsika am'izay ny andininy fahadimy folo ka hatramin'ny fahinambiny folo hamarana antsika ny teny a. Eto ny mamatra izy hoe zareo avy any farany avaratra ny rosianina le farany avaratra. Ny andininy fahadimy folo aza Ezekela 38:15 ka hatramin'ny 16. Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, tanao le farany avaratra zany Rosia. Raha mijery ny avaratra paraporo amin'ny Israel tsika de Rosia ny farany avaratra. Ary tena nitsindrina mihitsy nefa le tarikatra amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa tao hoe Rosia goga mpanjakan'ny Rosia. Tena mpanjakan'ny Rosia mihitsy ilay goga izay hamono an'izao tontolo izao. Mimany ianao ry Amerikana fa tsy maintsy milefitra eo anatrehany. Mimany ianao ry Frantsay fa tsy maintsy milefitra eo anatrehany. Ary tsy sinoa zany no afaka hibaiko ny Rosianina. Ny Rosianina raha no mibaiko ny sinoa. Raha mba fantatrinareo ny zava-doza ao anatin'ny firenena anankiray dia tsy namaly nareo. Saingy nareo tsy mahalala ny zava-doza ao, fa reo filopianareo mahay any histoire ihany ny sasany. Fa le hoe voninahitra sy le hoe rehare dia tsy amanao ninina dia mody mizezizesy teny fa tsy misy memiady aminy. Tsy misy memiady am'ireo zany. Marina zany teny zany. Ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, mba amin'ny firenena maro miaraka aminao. Fa firenena maro reny miaraka amin'ny Rosia. Aza mieritreritra reo fa tsy maro miaraka aminy. Mitongirana makany Rosia daholo zao toa zao rehefa tonga mibaiko mampandeha an'izany. Mandeha makany daholo nareo. Fa didin'ilay avo indrindra tompony teny tahaka an'izy miteny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ny Israelianina dia ny ambina ny Amerikana sy ny OTAN. Dia zany koa ny teny hoe mandehana tanterao zao teny zao. Tsy maintsy mandeha manatanteraka ny teny rehetrarehetra satria efa misy koa moa mandeha raha teo fa vao mehy mafisina ny teny tanterao. Efa tamin'ny 2003 zany teny zany nandeha. Tonga zao ny 2024 mandeha ny fanatanterana ny teny tsy maintsy fitena hatramin'ny farany zany fa didiny ayava. Dia olona maro be sy miaramila betsaka ary andiny fahinambiny folo Ezekela 38:16. Ary akatra ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Ho avy izy ameliny Israelianina ihany koa tahaka nataony rehetrarehetra teo ihany. Tahaka nataon'ny Asirianina, ny Babilonianina, ny Medianina, ny Persianina, ny Greka, ny Romanina, namely azy daony rehetrarehetra. Zao indray zany misy amely azy farany, tsy izy ny ameliny Israelianina farany fa ny Rosia. Zay no mahatonga azy tsy mbola velakitiana fa miandry an'ny Rosia. Raha ohatra izy ka misy miketika dia manjary tsy misy ompiten'ny Rosia intsony. Ka mandra-piakatra ny Rosia dia tsy misy ambenana izy. Io izy io nefa eo Rosia, mimanao ry Amerikana fa tsy maintsy miala amin'izay ianao. Tsy maintsy miala ianao. Tsy maintsy miala daholo nareo amin'ny fiarovany Israela fa tsy mety intsony. Ialànareo miasa nareo fa tsy maintsy mandre ny teny. Drizantsika vakitsika teny hiakatra ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Tsy maintsy ho avy zany ny famelezany zareo indray ny Israelianina. Ohatran'ilay sary teo ihany. Ary rehefa miseho zany sary zany izy manomboka manangona ny tany rehetrarehetra, mampiseho amin'ny mahabiby anazy izy, tsy te hafantatra an'izay rehetra mikitikitika anazy izy, fa tena ompiteny dao zay manamelingela anazy, dia ny farany hameliny Israelianina amin'izay zay ny farany. Roviana hono no tonga zany, dia mamaly amin'izay ny teny Andriamanitra ao ny farany hoe any amparany no tonga zany. Rehefa tonga ny farany zao efa iainantsika zao nefa ny farany, tsy maintsy miala Israel, tsy maintsy miala ny Amerikana na tena na tsy tiana, dia zao ny voalazany. Ary hoentiko ameliny taniko ianao mba hafantaran'ny firena rehetra rehefa miseho masina io natrehany aho ny amin'ny ataoko aminao ry goka. Io Andriamanitra iava eo amin'izay amin'ny alan'ny Jehosoa zanany zay mpanatanteraka ny teny, io ny amely ianao ry goka. Melo lalana an'izany Jehosoa zany ny zandriny ziady azy hitanareo maso.
tapitra ny fampianarana androany ny filazana aminao fa tena tsy afaka miady amin'io rosia io zany ianao, goga mpanjaka ny rosia, tsy afaka miady amin'io zany nareo, ny fahendrena aleo miala toy izay potika, fa tsy mahataitra andreo manapotika anareo olombelona, tsy taitra am'izany reo, tsy reo vao ny anapoteny an'ny Ukrainianina zay rahalahany, ary azo lazaina mihitsy hoe dadabeny ary Ukrainianina reo dia dadabeny raha ny firazahana zany resahana, dia tahaka ny dadabeny, fa vonoany ataony fainy mihitsy tsisy andra mihitsy izy, tsy mba misy mieritreritra hoe mba fianakaviana ray aina nge tsy tokony famono, tsy miraharaha zany izy, tsy miraharaha zany mihitsy izy. Ny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka vo, enganika iain'ny teny hatramin'ny farany anao ary ao le fampianarany eo soa, ary ao daholo ny zahatra ho atoronao eto fa efa tonga ny farany, ary efa hifarana le farany, isomratsy tananao sisa fa efa tonga ny farany, efa be zay ny lasa, efa kely sindry ampelantananao, efa hiditra antsehatra lay biby, fotoana fohy sisa, tena taona fohy kely amin'ny ratsan-tanana sisa ny isaina dia hiditra izy, tsy azo sakanana tsony ny teny, mirary soanao zay ady aho tonga saina, hijeryn'ny fahamarinana marina anao fa tsy hijeryn'ny zavatra hitany sainao, fa lay zava-marina nampianarana anao no jirenao am'izay hoe moa va misy miady amin'io Andriamanitra io, zay na tonga fampianarana zay ady ara ohatra anao nijery hoe tsy misy Andriamanitra miady amin'io zany, ary tsy misy olombelona zava-boary miady amin'io zany, iavano anarany le Andriamanitra ray malalako iavano, ary ny zanany le malalany dia Iahosoa, ary lay ny rany tonga ety aminareo ety dia Ziadia, mirary sonareo ta Inosoa, tonga saina izy mandria, ary tena mijereva ny lalana ovony famonjena ny lalanao, avotiny fanahinao, efa afaka sika. Misaotra dada maray avao, misaotra noho ny amin'ny hasoavanao sy ny hatsaranao, nomenao an'izao teny mahafinaritra mitondra famonjena, mampafantatra ny herinao an'ny olona rehetrarehetra, ampafantarinao azy marina ny mombanao hoe iza ianao, ianao le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Iakoba tamin'ny fotoana tany aloha tany, ary ianao Andriamanitra ny amin'ny lanitra, Andriamanitra Iahosoa ianao, Andriamanitra any Ziadia ianao. Tonga ny fotoana ampafantarana ny fahamarinana amin'ny olombelona rehetrarehetra, ary tonga ny fotoana ampisehoana ny herin'ny lanitra rehetra, hamerenana ny voninahitra mba hatateraka ny tena hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa, ary ny anarako tsy azo lotony. Iavano anaranao, iavano. Lay miteny ka tsisy masakana, milaza tsisy matohitra, iavano anaranao, iavano. Taio zao teny zao, ary zay mandre ahy dia hitondra soa azy ny teny, famerenana azy hitodika ho any amin'ny marina, ho famonjena ny fanahy. Dada iava-malalo, voninahitra anao mandrakizay, taio zany teny rehetra zany, mba tena hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay miaina, famonjena ho an'ny fanahy ny tany, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Iahosoa nanaovana izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia izay no hamarana antsika ny teny tamin'ity anio ity, maraso antsika rehetra samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika indray amin'ny fandarana manokana amin'ny manaraka, velomatory.